Faly miarahaba antsika rehetra indray, tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy. Androany dia miavaka kely ny fifampizarana izay ataontsika satria mpirahavavy samy miaramila Amerikanina no miaraka tao interview ny amin'ny expérience-n'izy ireo amin'ny maha-vehivavy malagasy nefa sady miaramila Amerikanina n'izy ireo. Mamerina fiarabana sy fisaorana anareo roa vavy IAIK sy IAL manaiky vahiny eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy. Izara manokana ny expérience-nareo en tant que vehivavy malagasy nefa miaramila Amerikanina. Araka ny mahazatra moa amin'ny fanomboana dia manasa anareo zany hanao présentation anareo tsirairay hoe iza anareo, raha azonareo tantaraina kely satria mahaliana amin'ny malagasy maro hoe ahoana nahatongavanareo taty Amerika, ahoana zany nanaovanareo ny etapy ny lalovana nahatonga anareo amin'izany hoe miaramila Amerikanina zany. Ie, za zany ny hanomboka anazy dia ny anarako Aiky Solofinirina. Za zany amin'ny tafika an-dranomasina Amerikanina dia zandry ny AL izay izy moa zany ny teny manaraka eo. Ny mombamomba anay andraso hanokatra screen dia hitantaraiko eto. Ny mombamomba anay poitra ve ilay screen? Ny mombamomba anay zany izay ny mianaka tonga taty États-Unis tamin'ny 2019. Mamanay moa zany no niasa taty dia lasa taty daholo izay. Dia ny amin'ny nay roa vavy zany no niditra miaramila voaloha 2020 dia efa niditra izany hoe enim-bolana ihany no tena nijanona nipetraka niaraka tamin'ny ry zareo dia avy eo lasa motisty ny joina zany. Dia izay ny mombamomba anahy dia IAL zany izao no iresaka kely momba anazy. IAL ny anarako IAL Solofinirina dia 25 taona dia za vavy matoa amin'ny 4 menada. Za koa tovy département-ny IAIK misy anahy zany Department of the Navy fa Marine za. Le izy moa zany somary ohatran'ny hoe ano moa zany tena izay amin'ny teny gasy ohatran'ny hoe misy confusion zany satria ohatran'ny hoe Marines dia tokony hoe tatsambo zany fa ny tena marina amin'ny Marines zany dia first fighting force of the United States zany hoe izay zany no mandeha voaloha raha ohatra ka misy ady mitranga ny ivelany any izay koa no first response raha ohatran'ny hoe eto Amerika izao misy inona moa izy ity ohatran'ny hoe mahadalovana cyclone na ohatr'izany dia misy fahasimbana be dia be dia izay no mandeha makany manampy ny mponina rehetrarehetra na koa misy izay zavatra na mamono afo na resaka manome ohatran'ny hoe provide security amina événement dia ny Marines no mandeha manao an'izay. Dia izay angamba momba anahy manokana. Efa tany efa namita fianarana tany Madagasikara izay vao tonga nifindra taty. Manana namita licence en droit zany izay vao nifindra taty dia janvier 2021 no niditra miaramila. Izay momba anahy. Afaka hazavainareo roa vavy tsirairay mifandimby moa zany hoe nanahoana ny nataonareo tao anatin'ny fiofanana. Afaka hazavainareo misimisy kokoa ve le asa tena ataonareo amin'ny maha miaramila anareo dia amin'ny maha vehivavy anareo ve misy fahasarotany manokana na misy fahasamihafany na tombony azonareo raha ampitahaina amin'ilay miaramila lehilahy miara-miasa aminareo. Za zany ny asako voalohany tamin'izaho niditra Navy dia moussaillon hozy izy ny frantsay zany fa undesignated seamen ny anaran'ilay izy amin'ny teny anglais. Dia ny mombamomba an'izay nandeha vita zany ny fiofanako niditra miaramila dia iny moa raha ny hasarotany kosa aloha rehefa mahay milomano ianao dia
dia mihazakazaka dia tokony hahavita ny rehetrarehetra fa ao an-tsaina daholo moa izany rehetrarehetra. Dia ny teny anglisy tsy tena hoe na ny teny anglisy be 100% fa fahasahiana angah, mbola 9 taona koa moa izaho tamin'ny vao niditra dia tena ohatran'ny hoe raisina daholo izay azo raisina, sy ohatran'ny mbola mandray be ny saina. Dia vita ny fiofanako dia nandeha tany Chicago ny fiofanana nataoko, dia tany koa ny fianarana nalehako izany École de manœuvre et de navigation hozy ny frantsay. Dia izay izany fianarana nalehako dia avy eo noho ny vitsy dia lasa tany Virginia namonjy ny missionako voalohany. Dia tany anaty sambo moa izany satria manœuvre et navigation tsy afaka hoe ety tany satria ilay sambo be. Dia izay ny asako voalohany. Raha ny fahasarotana atao anatin'izay ilay izy moa izany raha ny pourcentage ny vehivavy atao amin'ny vy dia betsaka kokoa raha comparena amin'ny marines. Any anay 20%, izany hoe tsy tena mbola hoe 50-50 fa any amin'izay alehanao dia sûr ianao fa ahita vehivavy sy ohatr'izay. Fa avy eo ilay izy alaina amin'ny hoe ilay asako tato anatin'ny Navy izany voalohany dia asa mila ara-batana sy ohatr'izany ilay izy satria mandoko sambo, manao maintenance ny chaîne rehetrarehetra. Bon navigation siana moa iny tsy voatery hoe mila lehilahy ianao satria samy manana maso, samy manana saina dia iny miaraka eo ihany. Fa noho izay dia vitsivitsy ihany izay ny vehivavy tao anatiny tao. Atao ahoana moa fa ataoko hoe maha-tanora ana ve tamin'izay, mbola tanora ihany fa raha comparena tamin'izay izany tena mbola ao ilay hoe motivation dia ny énergie rehetrarehetra hoe tsy maintsy vita ity satria fantatra koa hoe une fois ianao tafiditra ao ka mahay mikaroka ka vonona ny ikiry dia mahita opportunité foana ianao hoe andeha hanao an'irindray rehefa avy eo dia ry. Dia fantatra hoe tsy finalité ilay izy dia tena natao izay afaka fa misy kely an'izay ohatran'ny hoe vehivavy ianao dia azakana eo fa ao anaovako azy dia eo ianao ilay mba mampiseho kely hoe ao anaovako azy ao anaovako azy fa izaho koa mahavita an'io. Dia izay angambany ataoko hoe sedra tamin'izay asako izay. Rehefa vita izay dia lasa tany Texas indray nanao ny fianarako anankiray tamin'ny sehatra fahasalamana. Corpsmen moa ny antsoina zareo any ohatran'ny hoe medical corps atao amin'ny Navy dia sady dokoteran'ny Navy izay no dokoteran'ny marines koa. Satria zareo tsy manana medical corps izany. Dia nanao an'izay fiofanana izay tamin'ny 2022. Dia avy eo moa iny tena hafa indray ilay sedra satria ohatran'ny medical corps rehetrarehetra dia tsy hoe lehilahy daholo satria izay miaramila fa efa tena eo ny ahitanao hoe 50-50 mihitsy ilay izy fa miditra akaiky ianao. Dia mahafinaritra satria izay mihitsy ny zavatra tena tiako atao na tamin'izaho mbola tany Madary. Dia vita ny fianarana corpsmen school dia tafiditra laboratoire fa mba nahazo voalohany tamin'ny fianarana tamin'izay dia nahazo ny safidy izany hoe taiza ny aleha manaraka dia laboratoire ny safidy. Dia nandeha tany lab school dia vita ny lab school izany dia lasa mandeha any mission hafa indray dia izao moa izaho aty amin'ny klinika izany izao miasa fa tsy any anaty sambo na ohatr'izany intsony. Dia ny sedra lalovana, ny sedra moa misy foana fa ilay choc indray satria ny tary izany terre be lehilahy daholo dia marina hoe mafy fa ao foana ilay ohatran'ny hoe firalahiana ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa tonga aty amin'ny medical corps ianao ohatran'ny any ivelany rehetrarehetra ihany compétitive be. Mila mahay, mila mampiseho izany ianao hoe eo ianao mila manao dokam-barotra ny tenanao tsara. Dia nefa ny toetran'ny olona tsirairay eo ilay misy choc kely ny hoe ahoana koa ary ny anaovako an'izany na ohatr'izay fa dia misy sedra ohatran'ny zavatra rehetrarehetra fa dia ina moa miarina hainganeny izany dia miezaka mampiseho koa hoe mba nahazo voalohany tary dia mba mahay manao dokam-barotra kely ny tenanao eo sy izay fa raha vao manetry tena be koa mantsy dia adino eo. Izay ny ohatran'ny lesona hitako.
Dia izay ny mombamomba fa aleo aloha Yael indray ny teny ary. Ny momba ny asako amin'ny Marines, logistika ny asako. Tsisy hazavaina lala angamba momba an'izay fa dia manao logistika militaire ny asako. Raha ny fiofana Marines dia za moa tamin'ny andron'ny Covid niditra dia 15 semaines no fiofanako izany raha toa 4 semaines ilay izy taloha fa nohon'ny Covid dia tsy nisy confinement tapa-bolana izay. Dia vita izay fiofanana 15 semaines izay dia ao aorianan'izay misy atao hoe Marine Combat Training dia ny Marines rehetrarehetra moa araka ny teneniko tamin'ny voaloha teo dia olona vonona ny ady daholo na dia logistika ary ny asako ohatran'ny hoe asako mandra-piandro fotsiny mandra-piantso anao hoe okey ary tsika mandeha izany ohatran'ny hoe mandra-paha fotsiny manao logistika fa rehefa tena misy zavatra raikitra izany dia first fighting force dia membre ny mandeha makany amin'ny front. Dia manao izay combat training izay satria mitana-basy daholo ny Marines rehetrarehetra izany. Dia vita izay dia nakany amin'ny ny école-na logistika dia 2 volana no nianatra tany. Dia avy eo nalefa tany amin'ny Sainda any amin'ilay toerana iasako izany dia efa 3 taona izany izao za no aty izao no mipetraka sy miasa. Dia raha ny sedra ny lalovako moa izany dia betsaka ihany fa raha amin'ny hoe za hoe vehivavy angambany dia 6% ihany ny pourcentage-ny vehivavy ao amin'ny Marines, izany hoe tena vitsy satria nandritra ny fotoana ela be nandritra ny nandra-piakatra grady anahy dia za irery foana vehivavy tao amin'ny section anay. Dia ilay izy moa izany ny Marines ny saina sy ny tanjaka no tena ohatran'ny hoe évaluenanao izany ny hery izany no tena voalohany indrindra. Dia nefa moa izany tena vehivavy tsy tena misy considération anao loatra hoe vehivavy ianao na lehilahy fa Marines ianao. Marine ianao izay no fantany, izay no hitan'ny rehetrarehetra izany ny standards mitovy daholo. Dia ny anahy izany ny voalohany indrindra aloha ny sedra sarotra indrindra aloha izany aloha izao dia nitondra ny tenako teo amin'ilay standards an'ny ilain'ny Marine Corps anahy izany satria rehefa hitany ianao fa tsy mahavita ny zavatra angatahany aminao dia afaka maka décision izy hoe okey alefanay arý ianao na alanay ianao satria tsy mahafa-po anay. Dia izay aloha izany aloha voalohany indrindra. Fa za angamba tsy dia nandalo loatra raha resaka hoe sexisme sy ohatr'izany satria ny lehilahy rehetrarehetra iray section anahy dia nanampy anahy daholo na tamin'ny resaka fikotranana na resaka adaptation izany. Satria ohatran'ny zandriny zareo foana nandresandry zareo anahy dia misy zandriko ary zareo fa ohatr'izay ohatran'ny hoe vehivavy izy dia malemy ohatran'izay nefa na dia tsy izay ary ny ka fa ohatran'ny hoe mitahian'Andriamanitra izany hoe olona vonona nanampy sy nandray anahy foana teo. Dia noho ny aty aoriana moa izany dia manao rotation daholo isaky ny 3 taona za izany izao efa miandry ny rotationko manaraka indray fa efa miakatra grady koa ianao dia amin'izay indray izany izao ianao indray misy vehivavy izao izay vehivavy anankitelo indray ny ao anatin'ny section anay fa mbola grady ambaniko ny izy roa vavy. Dia izany indray izany no ohatran'ny hoe alaiko ambany helatra izy roa mba tsy handalo ny sedra sy ny fahasarotana rehetrarehetra nilalovako izany. Raha ny fiantriako anazy indray dia teo ny herin-tsaina dia teo koa ny fanampiana azoko avy amin'ny fianakaviana dia ny fivavahana. Ny fikitra mafy tamin'ny finoa koa io izany hitako ohatran'ny tena nanapa-nakaiky an'Andrianan'Andriamanitra satria misy zavatra dia tsy vita ny sandry, tsy vita ny mafy saina fotsiny fa tena tsy maintsy misy hoe hery lehibe avy any ivelany iankinanao izany dia mino fotsiny ianao hoe rahampitso mbola maraina vaovao dia izy ny hanome anahy izay lalana tokony alehako. Ny anahy izany izay tena vavaka no nataoko. Izay angamba ny tena nataoko hafa fa tsy moramora tamiko ny atrika an'ilay izy izany satria izay lazaiko izao hoe ny pression ny hoe raha vao tsy mahavita an'izao ianao dia omenan'olon-kafa ny plasy satria ilay izy izany ohatran'ny hoe communauté ana élite dia tsy maintsy aty ambony aty foana ianao izany. Fa fitahian'Andriamanitra foana aloha izany izao no mampatonga anahy mbola mandroso mijoro sy ohatran'ny hoe mpanohy ato anatin'ilay fiainana izay nosafidiako ho an'ny tenako.
Raha fahazahoako ny fizarana ireo mirahavavy izany hatreto dia tsy tena nisy hoe olana manokana na fahasamihafa traitement manokana natao anareo tao amin'ny miaramila noho ny hoe anareo vehivavy miaramila. Ho anay mpiaino moa izany, izaho manokana izany aloha tsy mahafantatra mihitsy hoe ohatrohatra ny ahoana moa izany fiofanana miaramila efa-bolana izany, ohatra ny an'i Yael teo ny an'ny haiko moa tsy ohatrany tsy dia voavelabelatra loatra hoe manahoana. Inona daholo ireo le hoe fampiasam-batana, izay ihany moa izany matetika ny fijerintsika vehivavy malagasy raha vao hoe raha vao asa mampiasampiasa vatana be dia an-dehilahy izany. Inona daholo izany ireo karazana hoe kotrana nataonareo tao anatin'ny fiofanana sy eo anatin'ny asa. Raha izaho zao mihaino hoe izany resaka fitsaboana sy resaka fampitaovana izany ve misy fampiasam-batana, mety izany angamba mba mahatonga anareo tsy sahirana amin'ilay izy. Inona ilay tena fampiasam-batana ataonareo tao anatin'ilay fiofanana sy eo anatin'ilay asa izany, mba zaraintsika amin'ny vehivavy malagasy rehetra rehetra. Nena manokana izany za tena tao amin'ilay vao nanomboka mihitsy ny Covid no niditra fiofanana miaramila na antsoin'zareo hoe bootcamp dia iray volana sy tapany teo nenahy. Tena vetivety raha comparena aminay Yael. Vetivety ilay izy kanefa intense be ilay izy satria short fa mitovy foana ilay zavatra atao izany, mila aingana indray ilay izy. Avety ianao dia tsy manana chance raha mifailetsy ianao dia verina miandry efa ho 4 mois izany izay vao manao indray satria be dia be ilay olona mandeha amin'ilay fiofanana. Dia ny hitako mafimafy nenay moa izany tsy mitovy be aminay mariny sa hoe tena mila herim-batana 100%, fa raha jereko ny pourcentage dia mety ataoko hoe 30% vatana dia 70% mila mahay mila saina izany tena be dia be. Izany hoe tamin'izaho nandeha tamin'ny fiofanana dia misy boky omenanay momba ny histoire navale américaine dia mila nianatra an'izay rehetrarehetra izay en plus ny izay hitany misy hoe sailor's creed, misy an'izay moa izany satria izany miditra ohatran'ny hoe oath, ina moa ny oath amin'ny teny ohatra ireny dia mila nianatra ireny rehetrarehetra ireny. Dia raha ny sedra ataoko hoe ny sedra ho anahy manokana izany satria tsy hoe ny olona rehetra no hoe sy moa tonga teto Amerika dia lasa niditra izany, fa dia ilay teny anglisy satria sady vazavazaina ianao no amin'ny teny anglisy fa tsy hoe dadanay tao an-trano no miteny hoe fa ary fa dia mila aingana be izany izay ilay izy nandray an'ilay information rehetrarehetra, nanao anisy examen anankitelo mila alainao dia mila afaka an'izay. Raha tsy afaka an'izay ianao dia ohatry mitovy concept amin'ny daholo miaramila hoe rehefa tsy afaka ianao dia na ianao mahazo chance iray ianao raha tsy afaka amin'iny dia tsy tafiditra izany ianao, ohatr'izay ilay izy. Raha niara-batana indray araka ny teneniko teo aloha teo, rehefa mahay milomano ianao dia rehefa mahavita mihazakazaka ninay mihazakazaka 2 kilomètre 500 arakaraka ny taonanao, fa raha tamin'izaho miditra bootcamp izany 19 ans mila vitako less than 15 minutes angamba raha tsy diso tamin'izay mihazakazaka izay tsy sarotra ilay izy ho antsika afrikanina satria rehefa manao gym any Madagasikara dia mihazakazaka tsy dia hoe sarotra amintsika iny. Dia izay ny tenenako hoe samy hafa be ilay izy, fa raha ilay kotrana izany ho anahy manokana sy ho fantatra ao amin'izay vehivavy manana fikasana hiditra miaramila ny vy dia tsy sarotra amintsika ilay izy, fa ny eto challenge izany dia izay ny teneniko izao fianarana fa avy eo ianao raha efa misy renseigner amin'ny histoire navale sy ny rehetrarehetra tsy olana ilay izy. Dia raha ny namotisty ny tamin'ny fiofanana miaramila koa dia nenay vehivavy rehetrarehetra efa misy centaine izay, izany hoe tonga dia vehivavy daholo, tsisy hoe intégration hoe lehilahy sy vehivavy miaraka izany, fa to dia 100% vehivavy nanao ilay training nanomboka hatramin'ny farany. Dia izay kosa angamba nahasamihafa anazy satria tena izay samy vehivavy tao daholo dia na nisy ny olana, nisy ny tsy nahay nilomano dia
Pinay, izay tsy dia nisy hoe mifanaratsy hoe hita kosa dia efa vehivavy tsy dia nisy an'izay zany dia nahafinaritra. Dia izay rehefa avy eo ilay resaka ara-pahasalamana indray, izay moa zany ny mahasamihafa ny amin'ny hoe medical corps any ivelany dia satria izy mandalo an'ilay tactical combat casualty care, izany hoe izay ny dokotera araka ny lazaiko teo, izay ny dokoteran'ny Marines rehefa any amin'ny tany miady zareo izay no eo dia ohatran'ny ahoana izany ilay condition ambony be ny stress mila mahay inona moa izy ity aingakaingana ianao izay ambonimbony kokoa ny pression satria ohatran'ny hoe anaty emergency anaty hiara foana ianao nefa hiara tsy tena be capacité hoe andao alefa ary amin'ny bloc satria tsisy bloc ihany ohatra inona ny ataonao. Dia izay koa angamba ny ara-batana tamin'ilay medical satria ianao irery ny eo mila patenty voatifitra ohatra inona ny ataonao sady vazavazaina ianao mila mieritreritra anatin'ilay izy inona moa izany no jereko voalohany amin'ity olona ity dia ohatr'izay. Dia izay ny sady high stress no hoe batao ity olona ity, batainao aiza nefa sady mila nampiasa saina zany no batan'ilay olona sy ohatr'izay. Dia izay no ataoko hoe sedra tamin'iny nefa mahafinaritra satria zavatra tena tiako ilay izy. Raha ny anahy manokana indray moa izany ny tena sedra nalovako angamba dia teo amin'ilay temps d'adaptation satria instable be foana ny fiainana aty amin'ny miaramila satria ianao mifindra toerana foana. Sady ianao anatin'ny fotoana fohy no lazainy hoe makaretsika amin'izao andro izao dia ianao moa izany tsy afaka manaiky fa mahavoasazy satria nanao ao fenao hoe izay andefasana ianao dia ekenao daholo. Dia ny anahy izany ilay temps d'adaptation izay foana satria koa tao anatin'ny vingtaine-ko tanteraka no nandalo tsy nahalala ny atao hoe crise de la vingtaine izany raha tsy tao anatin'izay fotoana izay aiky misy transition daholo ny taona rehetrarehetra. Mbola tsy nahalala an'izany akory ary hoe veko fa iny foana personnalité anao mandra-pahafatinao fa hainao miova eny arakarak'izay sedra lalovanao dia ohatran'ny hoe niatrika an'izany rehetrarehetra irery sady izaho irery ny vehivavy tsy afaka andeha hizara an'izany amin'ny olona hafa. Izay zany ny anahy no ohatran'ny hoe sarotra tamiko ilay misadapte zany satria tena instable. Raha ny resaka ara-batana indray misy évaluation physique anankiroa ny Marines, physical fitness test dia combat fitness test. Les physical fitness test mihazakazaka 5 km en moins de 27 minutes. Fa raha 27 minutes zany raha ny idéal zany ianao 21 minutes midina fa raha aorianan'izay efa olona moyen ianao zany. Dia manao an'izay dia manao traction. Dia ny traction angatahany aminao arakaraka ny taonanao. Ny amin'ny taonako izany izao dia 12 ny ilaina. Dia izay ianao vao mahazo an'ilay score. Dia avy eo manao plank, inona moa izany plank? Manao planche, ilay manao izao iny pendant 4 minutes. Tsy milatsaka, tsy mihetsika, tsy mangovitra, tsy mitoditodika, tsy manao ina fa eo 4 minutes. Dia ny combat fitness test resaka mouvement rehefa anaty guerre zany mitondra munition makary, mihazakazaka manao vitesse sur 880 mètres, mibata olona ohatran'izay dia chronométré daholo zany ilay izy. Dia ireo zavatra ireo misy point sur 300 daholo ny point rehetrarehetra. Dia ilay izy efa misy barème misy hoe hatreto amin'izao ka hatramin'izao ianao first class, amin'izao ka hatramin'izao second class dia izao ka hatramin'izao third class. Dia ny first class ihany kotiana, ny second class sy ny third class dia mitovy amin'ny olona tsy mipasy no andraisana anazy aty satria izay ilay lazaiko hoe ilay izy forme élite ry zareo fa tsy olona moyen. Fa ny anahy zany tsy nisy olana loatra taminahy ny resaka ara-batana satria izaho nanao fanatanjahantena foana teo amin'ny fiainako. Dia tsy dia tena hoe tany loatra ny anahy ny olana fa eo amin'izay adaptation izay satria izaho avy any amina famille be dia be foana izay tao an-trano. Efatra menada izay dadanay sy mamanay nanana liky izay be dia be dia misy manana foana izany misy zavatra mitranga foana. Dia nefa ianao rehefa mandeha alefa ary ianao irery foana no ohatran'ny hoe miaraka amin'ny tenanao dia tsy nahay ny aina irery
tsy nahay an'izany zany tsy mahay hoe miaraka mipetraka amin'ny tena koa dia eo amin'izay za sy nieritreritry sy rehetrarehetra izay zany no tena sarotra tamiko. Fa avy eo izay fantatr'Andriamanitra hoe nila nandalo an'izay dia nomeny anahy tsikelikely teny daholo ny fitaovana ahafahana miatrika an'ilay izy zany dia mivavaka mamaky boky, mianatra mizara amin'ny olona hafa ohatr'izany zany. Dia izay zany anahy no hitako hoe sarotra zany ny lehilahy zany tsy miresaka émotion e. Izay no hitako hoe hafa koa. Ny lehilahy tsy mizara aminao zany. Na marary amin'zareo ary na ohatran'izany ohatrany eny fotsiny ry zareo misotro labiera izy dia vita za tsy misotro toaka dia tsy afaka ny andeha hisotro labiera araka amin'zareo eny koa. Fa eo fotsiny aho zany dia mianatra ohatrany hoe mionona amin'izay eo dia mivavaka. Izay zany. Izay foana aloha ny anahy no nataoko nahitako vehivavy taty aoriana dia roa sy telo eny ihany moa izay fa dia mifanohana moramora eny ihany. Mankasitraka anareo roa vavy ny zaran'izay expérience-nareo manokana izay tamin'ny miaramila. Any Madagasikara moa zany efa misy ny vehivavy gendarme, pôlisy, miaramila koa. Na izany na tsy izany ary mbola misy ihany ilay toe-tsaina eo amin'ny fiarahamonina malagasy zany manao hoe inona koa ary ny lingilinginareo vehivavy reto any amin'izany resaka fampiasam-batana sy fampiasana saina zany, fa ny vehivavy tokony hoe miandry alaina vady dia miteraka dia mikarakara ny ankizy sy ny tokantrano. Inona no hafatra atolotra anareo ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy izay mbola hoe manana an'izay toe-tsaina izay raha par rapport amin'ny expérience izay niainanareo? Okey, izao zany hanomboka anazy. Inona moa ny advice omeko ny tanora rehetrarehetra malagasy izy na izy fa bon teny gasy zany ity. Dia voalohany aloha sedra tsy azo ihodivirana zany na miaraka amin'ny inona moa ity na anaty mondina lehilahy be ianao na mbola vehivavy daholo ary io dia tsy azo ihodivirana ny sedra zany. Fa ny azonao atao dia tsy voatery hoe hitolona ianao dia ohatran'ilay mpitolona taloha ireny fa zavatra tsy azo ihodivirana zany dia mandeha zany ianao mijery hoe inona zany afaka ataoko. Tsy afaka dia hiresista an'io aho fa mandeha arak'izay lalana omenao fotsiny. Fa ny ahy manokana ny zavatra ataoko rehefa mandalo sedra dia voalohany aloha satria izaho tao miaramila dia atoro hoe mikotrana, fa ny faharoany mamaky boky. Izany no tena zavatra mandamina ny saiko indrindrany. Dia vao haingana mihitsy nanomboka boky izay tsy manao pub akory fa ny tena marina ity hoe tsara be ilay bokin'ilay olona. Thomas Goldberg izay ny anaran'ilay olona ao amin'ny Instagram ao izy fa manana ny bokiny izy. Dia nanintona be anahy ity teny ity manao hoe c'est les pas les plus difficiles qui te feront avancer. Dia tena hoy izy tena marina izany satria amin'ny andavanandro hitanao hoe confortable be routine anao sy ohatr'izany fa rehefa mandalo sedra ianao amin'iny ianao no tena ohatran'ny hoe manosika anao tena hoe lasa tsika fa tsy mijany ity efa mamikotra tsara fotsiny mamatotra ceinture dia lasa ohatran'ny décollage rehetrarehetra ihany. Dia avy eo stable ihany iny avy eo. Dia ny faharoany hoe manana finoana satria na anatin'ny finoana ary ianao indraindray na olona minta kinina misy an'izay tahotra izay foana ao anatinao. Ny tahotra izany ohatran'ny émotion rehetrarehetra. Azafady fa refer amin'ilay bokin'ny Thomas Goldberg foana satria izy miteny ao anatin'ilay izy hoe tahotra izany manontolo misy dia natao ohatran'ny émotion rehetrarehetra hoe faly ianao, hezitra ianao, malahelo ianao dia misy dikany koa manontolo amin'ny tahotra. Ny définition ny tahotra raha ny amin'ny resaka médical indray dia ny tahotra manosika anao, mampiakatra ny adrénaline dia izany hoe rehefa miakatra ny adrénaline anao dia maninona mitempo be ny fonao dia en plus n'izany manampy anao mifocus amina zavatra. Fa ianao avy eo mahita hoe matahotra be, matahotra an'ity hihinana anaty fa afaka ovainao nefa ny focusinao hoe matahotra fa aty ny masoko dia mifocus amin'ity dia mety raha en contraste amin'ny stress indray stress koa mampiakatra ny fitepon'ny fonao fa manala ny focusinao amin'ny rehetrarehetra dia amin'izay ianao mahita différence hoe tena stressé aza fa tsy tahotra intsony ity fa izay zany dia manana finoana. Tsy voatery hoe mpivavaka be ianao fa afaka mifinoana amin'ny resaka tsy haiko misy olona spirituel kokoa izy dia
mino an'izay izy dia ohatr'izay sy ohatr'izay fa mila manana finoana ianao amin'ny zavatra ataonao. Dia ny farany ahafahanao matoky ny tenanao indray dia tia moa izany zokinay mihitsy ny tenantenanà fa izaho taloha tsy tena resy lahatra fa mila mikotrana. Tsy voatery mikotrana ianao dia tena hoe mivadika bodybuilder be na ohatr'izany fa na dia mandeha tongotra 30 minutes fotsiny ianao vita ny asanao dia milamina ohatran'ny hoe mandamina ny sainao dia mody ianao focus amin'ny zavatra hafa fa ilaina fanatanjahantena. Dia ireo telo ireo izany no tena hitako hoe sady travail sur soi ohatran'ny hoe inona moa izy ity mi-spread positivity manodidina anao izany ianao dia ireo izay ny anahy. Dia efa nilazainy haiko teo daholo moa izany momba ny fanetrehana sedra dia menandray ilay resaka hoe vehivavy ianao dia misafidy zavatra ohatrana hoe inoany olona hoe natokana ho an'ny lehilahy izany. Ny tenako moa izany afaka teneniko satria izaho tsy afaka hiteno any olona hafa fa raha ny anahy manokana moa izany nitaizananay efatra menadahy, nitaizanay ray aman-drenay anay aloha izany dia to dia raisiko ohatr'izao ilay izy ataoko terre hoe izahay mbola kely tsisy misafidifidy raharaha. Tsy misafidifidy hoe iana ihany mibata an'io satria izy lehilahy, na iana ihany manisaka an'ity satria izy vehivavy, na iana ihany mahandro fa mitovy daholo raha ataonay ao an-trano na mibata na mahandro na manadio. Dia izay izany ohatrany hoe tondra mentalité anahy no lehibe hoe tsisy hoe lehilahy sy vehivavy izany. Marina fa misy lehilahy matanjaka noho ny vehivavy. Marina izany misy vehivavy nefa tena matanjaka be noho ny lehilahy en moyenne. Fa ny anahy izany ohatran'izay ohatrany hoe tsisy lehilahy sy vehivavy izany fa rehefa tianao atao dia vita daholo. Dia ny tiako hatongavana izany dia ny olona rehetrarehetra eo amin'ny fiainana dia samy manana ny safidiny sy ny nofiny tiany ho tanterahana izany. Raha ny anahy manokana dia miaramila no tiako atao ary mbola izaho koa no nisafidy hoe ny fighting force of the United States no safidiako fa tsy ny Navy na ny Army na ny Air Force. Izany hoe mbola x2 koa izany ny zavatra angatahana aty aminahy. Avy eo moa izany hiditra miaramila tafiditra amin'izay izany dia ny ao moa ny araka ny hazavaiko hoe ny standards izany ny ray ihany, mitovy daholo tsisy lahy na vavy. Dia tany vao nanokatra ny saiko kokoa hoe matanjaka ny lehilahy, matanjaka ny vehivavy fa rehefa malemy ny vehivavy na mifamadika fa rehefa mandroso dia mifanampy eo daholo satria mety misy olona matanjaka noho ny sasany fa sasany misy fisainana kokoa stratégie. Ny tiako hatongavana izany dia hoe aza mieritreritra an'izany ianao hoe satria ianao vehivavy tsy tokony havita, satria ianao lehilahy tsy tokony havita. Fa ny anahy no tiako voizin'ny olona dia hoe mila mifanampy satria ny olombelona mifameno. Izay izany anahy no message tiako pasena hoe aza manilikilika ny olona fa zavatra vitan'ny hafa mety tsy ho vitanao, mety mila ny hafa ianao, mety ianao matanjaka indrindra fa misy ilanao any olona hafa foana dia aza manao ohatr'izay izany. Raha ohatra ianao ka hiaran'ny teny hoe vehivavy ianao dia andeha hanao an'izao, vehivavy ianao dia andeha hanao miaramila, vehivavy ianao tokony firy taona ianao mbola tsy miteraka foana hatramin'izao. Choix-nao io dia hijoro fotsiny ny hevitrao, hijoro ny maha ianao anao. Indraindray tsy voatery mila hoe manam-pirofo olona foana ianao mamaly, tsy manino mizavatra afaka tsy valiana satria iny no ilain'ilay olona. Ianao mamaly an'iny no ilaindry zareo dia vao mainka mamahana an'ilay zavatra ilaina afaka ignorena fotsiny. Dia misy nefa fotoana sasany ahafahanao mijoro amin'ny tenanao mihitsy hoe tiany ataoko satria izao ny tanjoko, satria ny fijoroanao maha ianao anao no mampiseho ianao fa matoky tena ianao. Tsy mila confirmation ny olona avy any ivelany fa ianao sy ny tenanao ihany no mahalala an'izay sedra ny raisinao sy ny lalana safidianao hizotra akany amin'iny ahoana moa izany tanjona tianao tratrarina iny. Izany hoe ny teny olona misy azo raisina, misy azo tsy raisina, tsy voatery ho raisina daholo. Rehefa makarary fonao dia hajanona ihany fa tsy ilaina. Rehefa hitanao hoe afaka manampy anao mandroso dia raiso an-tanàn-droa dia hoeto ataovy ohatran'ny hoe fiolona izany hoentinao mandroso. Dia izay fa ny olona dia tsy maintsy miteny foana ary tsy maintsy manana ny heviny na havana izy na namana na olona mandalo eny an-dalana eny fotsiny dia zavatra tsy azo ialana izany dia aleo tsy manary fotoana ohatran'ny hoe andeha hifanohitra sy ohatran'ny hoe prove them wrong hoe amin'ny fomba hafa fa ny anao hatrerana dia vita ao fotsiny fa ny sedra tsy maintsy misy foana ary ny olona tsy maintsy miteny izany dia izay ny hafatry ny anahy.
Tena zava-dehibe daholo ilay hafatra nomenareo roa vavy fa misy fanontaniana tsirairay tiako apetraka mpahazava kokoa sy ampa-contextualiser kokoa ho an'ny vehivavy malagasy sy ny malagasy na lehilahy na vehivavy izay tena siboletsika amin'ny pejy. Ilay fanontaniana voalohany ilay nianiaiko teo hoe ilaina ilay mikotrana. Betsaka zao ohatra indrindra ny vehivavy renim-pianakaviana izy tena manomboka maraina manatitra mpianatra, mikarakara trano, mandeha miasa, avy eo maka mpianatra sy ny tariny. Efa reraka na le vatany ary efa reraka, mbola ampiana kotrana ahoana koa ny mbola idiran'ny kotrana manamaivana kokoa sy hoentina miady amin'izany. Fanontaniako amin'ny AL indray azo be ilay lazainao teo ary tena hoe izay tokoa no ahafahana miroso izany hoe tsy dia mijery loatra n'izay teniteniny hafa sy izay fiheverany hafa any fa ianao tompony aloha no tena tokony hatanjaka tsara ny maha izy azy anao sy ny foto-kevitranao. Hitako hoe mora kokoa ny manao an'izay aty ivelany, indrindra aty Amerika. Fa nareo lehibe tany Madagasikara mahafantatra tsara hoe matanjaka be ilay fiderin'ny fiarahamonina, ilay pression ny ray aman-dreny ary hoe misy fotoana tena manao pression mihitsy hoe mbola tsy manambady foana ve, mbola tsy miteraka foana. Afaka hazavaina bebe kokoa, tena hoe mipetraka amin'ny toeran'ilay vehivavy any Madagasikara mihitsy ve afaka izay vonona afaka be mamaly mialoha amin'ilay fanazavana. Tsy maintsy izany afaka manomboka raha mbola tsy vonona. Ny tena hoe hipetraka amin'ny toeran'ny vehivavy any Madagasikara aloha tsy afaka ny andeha teny an'izay satria 20 taona 20 taona teo tonga teto izany. Ny tao aorianan'izay tao amin'ny ray aman-dreniko foana, izany hoe tsy tena exposé be tamin'ny resaka hoe na efa nandeha nianatra raha ny ahako hoe nandeha tany amin'ny université sy ohatran'izany. Nisy cadre foana izany teo, ray aman-dreniko teo akaiky teo foana, nisy havana hafa, izany hoe tsy tao an-dohako mihitsy ny andeha hitrehitra zavatra ohatran'izany. Moa koa nenay teo amin'ny fianakaviana fianarana foana aloha. Dia tsy afaka mety ho diso raha hanome an'ny hevitro izany satria tsy azoko an-tsaina loatra izany ilay zavatra lalovana azy satria izao ny zavatra hitako aloha izao ny olona rehetrarehetra, ny ankabeazan'ny olona ray promotion tany amin'ny high school na tany amin'ny université efa manambady sy miteraka daholo ny ankabeazany. Dia afaka raisiko amin'ny zazany 20 taona izao mbola tsy manambady ary mbola tsy miteraka. Ilay izy aloha mahazo pression ny fianakaviana. Zareo tsy miteny hoe fahaiza-mbola ana fa mantany ankolaka. Ny anahy izany ny réactionko amin'izay miezaka fotsiny aloha satria za tsy dia tena olona mivaky loha loatra amin'izany izany. Za tsy any amin'ny hafa foana ny anahy ny focusiko hoe any anahy aloha ny karierako no tiako jerena dia tonga eo ihany izay omen'Andriamanitra anahy rehefa izay ny anjarako. Fa raha ny anahy manokana aloha izany dia isaorako an'Andriamanitra aloha fa ny ray aman-dreniko tsy manome pression ohatran'izany. Fa raha ny olona manodidina ohatran'ny hoe ny fianakaviana any Madagasikara ohatran'izany izao dia ignoreko fotsiny. Izay angamba ny afaka lazaiko, ignoreko satria araka ny lazaiko teo hoe sitrapoko izany ahoana moa izany, choix-ako izany no nisafidiny izao fiainana tiako hiainana izao. Dia tsy afaka ny se justifier amin'ny zareo lava hoe ka za tsy afaka mbola manambady aloha izao satria noho ny asako, na za tsy te hanambady aloha izao satria mbola tsy any ohatr'izay izany. Dia izay foana ilay teneniko hoe rehefa mahatoky tena ianao dia tsy voahozongozon'ny olona hafa mihitsy ny mahaenao anao sy izay filozofia tianao hitondrana amin'ny fiainanao. Dia ny anahy izany aloha izany ilay fahatokisan-tena avy ato anatiko ny anahy ataoko mafy be. Dia namanontany anahy raha ny any olona ty ka 30 taona mbola tsy nanambady sy niteraka ihany dia hiasa saina eny ihany hoe ndry ity za mbola tsy ihany fa fantako hoe any aoriana any ohatra na ohatr'izay, ohatran'ny hoe tsy mandona anahy izany ilay izy satria mahatoky tena sy mahatoky an'Andriamanitra sy izay hitondrany anahy. Ny anahy indray ny amaliko an'ilay hoe fiainana any madamo rotoroto be, fa ohatrany hoe fa fiainana tokantrano izany ilay nanontanianao teo. Izay za mbola tsy manana tokantrano fa manana havana, manana tokantrano dia hitako hoe fantatro hoe fiainana any madamo mirotoroto fa tsika tsy latsa-danja, tena tsy latsa-danja ny aty mety mbola ambonimbony kokoa ary satria any madamo izy hoe ajanoko ao amin'ny mpanampy aloha ny na ao amin'ny bebe na any amin'ny anona ny ankizy dia lasa andeha hikotrana sy ny ohatr'izany fa ny aty
tsisy an'izay nefany mbola indraindray misy ankonana mahita fotoana atokana ho an'ny tenany foana. Dia za moa miteny eto izany olona tsy mbola manana tokantrano. Fa ny any afaka ataoko sy izay ohatran'ny hoe responsabilité ananako hoe miasa sy izay ankoatran'izay ataoko izany, dia hitako hoe rehefa manokana fotoana ianao, rehefa miplanifienao tsara fiainanao dia mahita fotoana foana ianao, indrindra raha ataonao priorité ilay izy. Dia hozy ianao tao hoe sady efa reraka be ve dia mbola hikotrana, fa amin'ny tena izy ny kotrana tena manampy anao. Maika ary ianao matory tsara ny alina, maika ary ianao midina ny stressinao, maika ary ianao falifaly kokoa. Ho an'izay olona mikotrana mahazo tsara an'izany hoe fantatra hoe stressé be ianao avy any am-piasana, fa une fois ianao mandeha mikotrana dia falifaly ianao miditra ny trano. Dia araka ny lazaiko tao hoe ilay mandeha mikotrana tsy voatery hoe mitoky ianao dia mampiasa hoe tsy maintsy any amin'ny gym, tsy voatery amin'izany, satria za miresaka eto izao tsy voatery hoe mikotrana dia tsy maintsy any amin'ny gym foana, fa na dia mahita terrain kely eo azo ezaka izany, lasa aloha mihezakazaka. Rehefa tsy te hezakazaka indray fa reraka loatra araka ny tenenao, lasa mandeha tongotra. Fa tsy maintsy manokana fotoana ianao, satria amin'iny ianao manokana fotoana ho anao, ho an'ny sainao dia ho an'ny vatanao. Ohatran'ny tomobila rehetra hoe hafanaina izy ny maraina dia izay vao mandeha, dia ny hariva izy pihana, fa tsy maintsy pihanao fa tsy hoe alefanao eo foana ny tomobila dia lasa ianao miditra ny trano, fa dia ohatr'izay ihany izany ny vatanao hoe hozy ny taty anay hoe mekanika daholo ny zavatra rehetra, dia ohatr'izay koa ny vatanao. Dia izay izany, mahita fotoana eo foana nareo. Tiako ampiana kely ny teneniko teo fa nenahy izany ohatran'ny hoe izay roa vavy moa izany ohatran'ny kambana ihany, satria mifanao 13 mois izay dia niara lehibe, miaraka mandalo ny krizy isaky ny taona izay, dia niaraka ny sedra ny rehetrarehetra niaraka teny izany. Ilay izy tsy voatery hoe kotrana, fa ilay izy ny tena marina mila distraction eo amin'ny fiainana, satria ny routine mamono, tena mamono amin'ny stress moa stress ny tena mihinana anao tsikelikely. Dia ilay fomba ahafahanao manome an'ilay balance iny izany no ilaina, satria ilay izy tsy voatery hoe mikotrana, afaka hoe mamaky boky, mandeha mitendry zava-maneno, na mandeha tongotra na matory, izay fotsiny, fa izay ahafahanao ohatran'ny hoe manala an'iny stress iny izany aloha, satria ny stress tena mihinana, tena enjana ary tsy voatery hoe mampahihy, fa mampangeza koa, mampitsam-bolo, mampisy mony, tena enjana be ilay izy. Dia izay izany c'est distraction ilaina fotsiny, fa tsy voatery hoe fikotranana izany, fa izay na hoe mijery télé fotsiny ary izany dia fa ny anay izany, ny anahy manokana moa izany, satria ny anahy mikotrana dia izay no hitako hoe akaiky indrindra sady ilainay amin'ny asanay ilay izy, dia izay no tsotra indrindra ahafahako nampianatra anay hoe ndana mikotrana fa io mety. Dia faly hoe minety ilay izy, satria hitako ohatran'ny mba midina stress. Mankasitraka indrindra anareo roa vavy. Za moa izany dia tena mikonfirme an'izany koa. Za dia isan'ny olona tena tsy tia mampiasa vatana mihitsy, fa rehefa tonga taty tena nisy be dia be ny olona manome an'izay conseil izay, ary tena zava-dehibe io amin'ny Amerikanina indrindrandrindra, satria nahita ihany any Europeana sy izay olona samy hafa nifanerasera tamiko fa amin'ny kolontsaina Amerikanina izany ilay fampiasam-batana tena manana ny toerana maha-izy azy dia manamafy an'izay mihitsy ny azy, satria manomboka mampiasa vatana koa izany aty dia hitako hoe misy fiovana be ilay izy. Mankasitraka anareo roa vavy, mankasitraka anareo rehetra koa izay nanaraka ny fifampizarana teto. Aza adino mba manao réaction ao amin'ny commentaire sy eto amin'ny page-tsika mba ahafahantsika mifampizara mandrakariva izay hitantsika hoe mahasoa ny vehivavy malagasy. Dia mirary soa indrindra anareo amin'ny asa izay atrehanareo dia mirary soa indrindra koa ny amin'ny fiainana iray manontolo.